Sir Tatis Naka mankalaza ny fahatelo taonany amin'izao fotoana izao izany orinasa malagasy izany collection vaovao indraiky no navoakany tamin'izao fanamarina tsingeritaona izao miorary ny aina Andry Rajaonarivao ary Faniry Andreny Menjanary. Misa folo indray ireo soratra vaovao navoakan'ity Sanaka amin'ity collection ny fahadimy ity fankalazana ny fahatelo taonany, mitondra fananarana, hevitra ary torolalana hiatrehana ny fiainan'ireo soratra ireo, nalaina avy amin'ny zava-misy amin'izao vanim-potoana izao toy ny toetra ara-pirenena, nefa tsy miala ihany koa ny resaka fitiavana, tsaratsara tsy lany, asiovarany zakatao, fahombiazanao ny fahombiazako, aza manaiky lembenana, vola madio, pejy iray vaovao ny fiavotanao, anisan'ireo soratra mivoaka amin'ireo t-shirt izany. Miara-miasa tamina mpampianatra sy mpanoratra malagasy moa ity Sanaka tamin'ity collection vaovao ity dia irano hoe izany. Efa vonimbonina sahady ihany koa ny collection manaraka. Iny ihany koa ny antsika mamarana ny vaovao an-tsary amin'izao alina izao raha pitso atondro raha tsika eto ny fikaroana momba ny boky nataony Rasombonienina Inez adjudant chef ao anivon'ny gendarmerie pirenena mpikaroka momba ny tantara izy ary dia nanoratra boky mikasika an'izany fikaroana nataony izany. Raha pitso ihany koa noetinety ny fanambarana avy amin'ny conseil supérieur de la magistrature mikasika indrindra ny fivoriana nataony zareo ny 2024 novambra 14 lasa teo eo mifampangato eo na sy fampianana diny faefatra amin'ny lalàna Fehizoro voalaza ao anatin'izany. Ihany koa ny fangatana isan-karazany amin'ny famindrantoerana samihafa. Raha pitso atondro ovakiny namana fampianana ando malala amintsika eto izay fanambarana izay tapitra aloha ny vaovao an-tsara misaotra antsika rehetra tany tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ihany koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety ny fanometanana tamin'ny vaovao an-tsara iny. Raha pitso arivo indray tsika mioneto veloma toka.